Dia mbola ampitomboina ao aminareo mandrakariva ry havako ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao hatrany izay ry Tompo Iray izay an-danitra noho ny fahafahanay miaina indray ka hamakivakianay an'ity tontolo andro ity. Izany dia vokatry ny famindrapo sy ny fitiavanao anay koa isaoranay ianao. Ny hany teninay Tompo dia izao: atolotra ianao, avozinay ny fanoloranay ny fiainanay, ny fonay mba manjakanao ry Jesosy. Koa dia atolotra aminao Ray Manontolo ary ny momba anay amin'ity tontolo andro ity sy amin'ny androm-piainanay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ry havana, mitohy hatrany ny fijerentsika an'ireo andiny soratra masina ao amin'ny testamenta taloha, efa mampiseho amintsika sahady ny amin'izany fitsanganana ny tena amin'ny maty izany. Andeha jerentsika indray ny nambaran'i Isaia. Izany dia hita ao amin'ny Isaia 40 ka ny andininy 10. Andeha vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ho velona indray ny olonao izay efa maty, ny fatin'ny oloko hitsangana, koa mifoaza sy mioby anareo izay mandry ao amin'ny vovoka. Fa ny andonao dia tahaka ny andon'ny fahazavana, ary ny tany hiteraka ny maty. Amen. Izany indray ry havana no zaraina amintsika. Ho aho manokana izany dia anisan'ny tena hoe tiako ary mamelona fonina sy fanantenana mihitsy ilay atao hoe tapany voalohany sy faharoa amin'ity Isaia 40:9-10 ity, hoe ho velona indray ny olonao izay efa maty, ny fatin'ny oloko hitsangana, koa mifoaza sy mioby ianareo izay mandry ao amin'ny vovoka. Ny tena zava-dehibe amin'ity dia ilay izy hoe ambarana eto hoe ho velona indray ny olonao, ny fatin'ny oloko hitsangana. Izany hoe ny olon'Andriamanitra, izay an'Andriamanitra, izay nanompo an'Andriamanitra, Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina, izay no teneniny eto hoe hitsangana, ho velona indray. Dia tsaroako eto izany ilay tenin'ny Paoly ao amin'ny Timoty 2 manao hoe ny Tompo mahalala ny azy. Dia eo amin'izay ary izao no mampieritreritra antsika mandrakariva, ary sady andiniantsika tena no hitorointsika filazantsara. Andiniantsika tena efa an'ny Tompo marina ve isika. Dikan'izay dia hoe an'ny Tompo marina ve ny foditsika. Ny dikan'izay koa dia hoe tena efa mpanjaka amin'ny fiainantsika ve izy ka ny sitrapony no tanterahana. Izay izany voalohany indrindra, ilay hoe ny Tompo mahalala ny azy. Ary faharoa, rehefa tsapantsika fa tena zava-dehibe izany hoe an'i Jesosy izany, manara-dia an'i Jesosy Kristy, dia izao mba lasa koa tsika mba mizara, lasa koa tsika mitory, lasa koa tsika mijoro vavim-belona, lasantsika mitaona ny hafa mba hahatonga azy ireny koa ho an'i Jesosy, ho an'Andriamanitra. Fa mazava be eto mazava be eto fa ilay hitsangana amin'ny maty izany amin'ny ho avy, rehefa ho avy Jesosy Kristy dia tsy misy afa-tsy izay an'Andriamanitra irery ihany, tsy misy afa-tsy izay olona irery ihany. Dia tsika izao zanaky ny testamenta vaovao dia tsy misy afa-tsy izay an'i Kristy ihany, izay nanolo-tena ho an'i Jesosy ihany. Izany ihany no hitsangana amin'ny maty izany. Koa dia inganery havako isika rehetra mba hahatanteraka ny hoe fitoerana ao am-balan'i Jesosy mandrakariva. Fa izany no azahoantsika izany mahatanteraka an'ilay olon'ny Tompo, olon'Andriamanitra, olon'i Jesosy. Amen. Hivavaka ary isika. Dia misaotra indrindra ny amin'ny teninao izay mamelona ny fanantenana ny amin'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty. Fa izay anao ihany ry Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina, izay nanolotra ny fiainana ho an'i Jesosy Kristy, izany no hitsangana amin'ny maty. Koa ingany mba ho vitanay hatrany Tompo ny mijoro vavim-belona, ary indrindra mitaona ny hafa ihany koa, manambara an'izany fa izany no tena vaovao mahafaly koa an'ny hafaran'ny fiainanay. Olonao izahay,
hitsangana vao amin'ny vovoka, hitsangana amin'ny maty. De mametraka hatrany izay Tompo ny finoana, ny fanantenana, ny fiainan'ireo manontolo mba ho ao aminao irery ihany. Ianao no ivo, ianao no fototra, ry Jesosy Kristy Tomponay. De amin'ny anaranao no fanen'ny izany vavaka izany. Amen.